5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Nisy sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana ara-potoana voalohany atrehan'ireo solombavambahoaka eo anivon'ny anteny mirapirenena sy ireo olona etsy amin'ny lapamaitso Anosikely amin'ity taona 2024 ity. Maro ny teboka hivohitra anatin'izany toy ny tetibolam-panjakanana sy mpanitsina. Tsy mahasoa ny vahoaka malagasy ny mety ho firosona amin'ny fangataha fitsipaham-pitokisana ny gouvernement amin'izao fotoana. Hoy ny praiminisitra lehiben'ny gouvernement raha namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety mahakasika ny feo miely eny anivon'ny anteny mirapirenena. Fahavalo amin'ny sivifolo amin'ny firenena 20 amin'izao i Madagasikara mahakasika ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety raha ny tatitra navoakan'ny Reporters sans frontières androany. Ny hemotra raha ampitaina ny taona 2024 ilarana io ary nilatsaka 7 faingo aotra 2 amin'ny 100 ny salanisa mahakasika izay. Nodimandro maly nantenaina voalaza fa nisandoka ho zandary tao 10 pointy rehefa avy any Ambalavao fianaran-tsoa ka nantsoina hanohizana ny fanadihadiana tao amin'ny Tobra sy Mandrava. Tsy maintsy atao ny autopsie hahafantarana ny antony nahafaty azy tampoka hoy ny eo anivon'ny zandary. Handravan'ny fifanarahana fiarovana amin'ny Frantsa sy ireo mpiara-miombon'androka Eoropeanina aminy ny fitondrana miaramila ao Mali araka ny fanambaran'izy ireo omaly. Hatreto tsy mbola misy ny fanehoan-kevitra nataon'ny La Frantsa mahakasika izay fanapahan-kevitra izay. Ny andinindreo raha ianao afaka fotoana fohy. Talata fatelo ny volana May 2024 ampifaliana hatrany tombo-kilasy togovavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao oro izao. Tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ary asaiko ihany koa ianao anarak'izany hatramin'ny farany. Anokafana izany nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana ara-potoana voalohany atrehin'ireo solombavam-bahoaka eo anivon'ny anteny mirapirenena sy ireo olona etsy amin'ny lapamaitso Anosikely ho antoana 2024. Maro ny teboka hivotra anatin'izany toy ny tetibolam-panjakanana sy mpanitsina. Ny antso ny solombavam-bahoaka ay ifampiresaka ka tsy hanao ny motion de censure ankilany ny filohan'ny anteny mirapirenena Henri Florian. Aritra 80 andro ny fotoam-pivoriana ireo solombavam-bahoaka eny Tsimbazaza sy ireo olona etsy amin'ny lapamaitso Anosikely mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany ny anteny miera amin'ity taona 2024 ity izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany. Fotoam-pivoriana izay tsy maintsy atao araka ny voalaza ao anatin'ny 17 ny lalam-panorenana. Teboka maro samihafa no hodinian'ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ity fotoam-pivoriana ara-potoana ity raha ny nambara ny filohan'izany androm-panjakana izany. Isan'ireny ny mahakasika ny tetibolam-panjakanana sy mpantsina fa ao ihany koa ireo tolo-dalàna maromaro izay tsy mbola voadinika. Tokony ho alohan'ny fanjakana avokoa ireo volan'ny orinasa izay nanao ny asa rehetra teto amintsika raha ny nambarany. Ny asa mandeha dia midiky zany fa betsaka koa ireo orinasa na entreprise manao ny asa. Ireny fantalovan'ny rizo-doza na herivaika ireny dia nafana nandrefy ny orinasa manaraka ny fenitra sy ny orinasa nanao fitoatoa. Ao ireo mbola mijoro tsara tsy miontsana izay naolona fa ao kosa ireo tsapa fa zara fa vita dia mikory sahady ilay fotodrafitrasa. Manana didy hanatsara ny fomba fiasan'ny orinasa ary manana didy hanefa ny valika sasara ny fanarahana kosa ny fanjakana. Tonga ty aminay tokoa mantsy ny taraina fa somary misy fanatarana fahatarana ny fanefana ny volan'ny orinasa sasany. Isan'ireo vaovao mafampana sy andrasan'ny mpanarabavao fatratra ihany koa amin'izao fotoam-pivoriana eo anivon'ny anteny mirapirenena izao ny mahakasika ny motion de censure na ny fitsipaham-pitokisany eo anivon'ny gouvernement. Ny antso ireo solombavam-bahoaka maro an'isa ihany koa
Ifampiresaka sy hifandamina mandrona ny toe-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena ny filohan'ny antenimiera-pirenena mba tsy hanaovan'izy ireo izany motion de censure izany na eo aza ny tsy fahafaham-po eo amin'ny asany fahefana mpanatanteraka. Aleo mifanantona foana aloha dia miresaka mialohan'ny handraisana fanapahan-kevitra. Reto koa mantsy fa atao hoe hiroso amin'izao, hiroso amin'zatsy, isika amin'ny fotoam-pivoriana ity. Koa aleo ny fifanatona, ny fampiresahana izay nefa nisy momba atokizana ny solon'avahoaka. Ny havatra tsika amintsika ne dia tsotra ihany, aoka hampiseho firaisan-kina sy firaisan-po hatrany. Fanapahan-kevitra ho raisiny ho vita eo ve? Fa jereo izay fiatraikany ao aoriana kely. Nefa mampahatsiaro mandrakariva fa azo atao ny mifanitsy amin'ny tsy mety atao ny tompona ndraikitra sasasasa. Maro ny lahadinika ho jerena mandritra izany rovolana hanatanterahana ity fotoam-pivoriana ara-potoana ny antenimera rotonta izao. Andrasana ihany koa ny fivoarany toe-draharaha na eo aza ny antso izay nataon'ny filohan'ny antenimera-pirenena izay nataon'ireo somba vaom-bahoaka tsy hanao izany motion de censure izany. Ankoatra ny teny Tsimbazaza nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tolakandro ihany koa ny fotoam-pivoriana ireo olona tetsy Anosikely. Antsoiny vahoaka malagasy ny mety ho firosona motion de censure amin'izao fotoana izao. Hoy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Taranamala ny fanontaniany ny mpanao gazety mahakasika ny feo miely eny anivon'ny antenimera-pirenena amin'izao fotoana izao. Nanjavozavo ny valitenin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Tantsay Christian Androanimaraina nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana teny anivon'ny antenimera-pirenena raha nanontaniany ny mpanao gazety ny Kolo TV FM mba hakasika ny loharanimbola izay hanampia ny fanjakana malagasy ireo sehatra tsy miankina, mahakasika ny fampiakarana karama ambany indrindra ho 5 sy 10 hetsy ariary araka ny nambarany filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny farany herinandro teo. Tahaka izao ny valinteny nomen'ny Premier Ministre. Zany ezaka rehetra zany dia rahantsika miara-manao amin'ny sehaim-piarina maro izay natonga antsika amin'izao fotoana izao ihany koa efa nanomboka ihany koa mijery ny sehaim-piarina ohatra ny fizahantany izay efa nisokafintsika ny frontière amin'izao fotoana izao hitanao ihany koa mahakasika ny sehatry ny renakibon-tany sy ny maro samihafa. Zany hoe miroso atsika amin'ny fiazantsika amin'ny aina vaovao ny toe-karena eto amin'ny firenentsika. Ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra dia efa ndatomboka ny fandiniana, efa misy ny tonga-dalana navelan'ny filohan'ny Repoblika, ny tapobola mpanjakana fantatra ho tsara fa dia tsy maintsy ho gérentsika araka izay filàny vahoaka izay. Ny zava-dehibe dia zao ny fahefa-mividy ny vahoaka dia tsy maintsy tsinjovintsika hatrany hatrany. Raha nanontaniany mpanao gazety mahakasika ny fahavononany hiala kosa ny Premier Ministre raha toka misy ny fitsipaham-pitokisana ataon'ireo soba vaom-bahoaka izao gouvernement tamijoro izao. Tahaka izao ihany koa ny valinteniny. Ny motion de censure na ny motion de destitution du bureau permanent ataoko fa nivaliny ramatoa filohan'ny antenimera-pirenena teo mahakasika an'izany. Ndramiko ny resaka nataony fa tsy mahasoa ny vahoaka malagasy na tsy mahasoa ny firenena zany amin'izao fotoana izay tsy maintsy hatrehantsika ireo ambana maro, ireo vokatra ny ambana rehetrarehetra, ny rivodoza teto amintsika, ny crise en Ukraine, ny valindaretina sensensika mila maritoerana ny fitram-panjakana. Ary izay ny voalazan'ny ramatoa filohan'ny antenimera-pirenena teo aresiko ary izay no amaliko izay fantaniana petraka roa zay. Ao anatin'ny 3 volana itsy raha nambarany tsy hisy fiakarana ny vidin'ny PPN araka ny fampiresahana teo amin'ny mpanafitra izany mba tsy hisia ny fanararaotana amin'izao fampiakarana karama ny mpiasa-panjakana izao sy ny fampiakarana ny karama eo amin'ny sehatry ny tsy miankina. Fanao fanadiadiana mahakasika ny nampiasana ny volan'ny Covid-19 ireo solom-bavim-bahoaka ny Madagasikara eny Tsimbazaza
raha ny nambaran'izy ireo androany no ny fahitana fa tsy nangarara ny fitantanana ny vola azo nandritra ireny ady natao tamin'ny Covid-19 ireny no anton'izay Henri Florian. Iray amin'ireo asa iandreketany solombavambahoaka ny manaramaso ny asan'ny mpanatanteraka, na eo amin'ny lafiny fitantanana arabola izany, na eo amin'ny lafiny fanatanterahana ireo asa maro samihafa. Amin'izao fotoam-pivoriana voalohany antenimieram-pirenena izao, hametraka ny commission d'enquête mahakasika ny nampiasana ny volan'ny Covid-19 ireo solombavambahoaka. Tsy mazava ny nampiasana ny vola raha ny nambaran'izy ireo. Commission, proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19 à Madagascar. Efa napetraka izy tia tamin'ny 10 février 2021. 10 février 2022. Zany hoe alohan'ny namaliny ny Cour des comptes vola nampiasaina ny Covid-19 zany. Fa mifanadidina ataon'ny Cour des comptes satria ankapobeny iny ny anay tenany amin'ny détail mihitsy hoe nakaizy ty vola ty, iza ny nampiasany ty vola ty, iza ny bénéficiaire ny ty vola nampiasainy tamin'ny Covid-19 ty, satria misy bénéficiaire zany rehetra zany. Ho raisinay ny Cour des comptes, ho raisinay zany fanapahan-kevitra napetrako ny Cour des comptes zany, fa anjaranay kosa mampatsiahy ary mampiresaka hiteny amin'ny vahoaka zao ny nanaovana ny vola raha ohatra ara-dalàna, arabasoa, arabatsara, satria zany ny mahasolombavambahoaka anay. Ankoatra io, nanokatra commission d'enquête mahakasika ny fampiasana ny carburant-mpanjakana ihany koa izy ireo, izay nambarany fa misy ny karazana goragora maro samihafa. Nametraka ihany koa zay satria mbola tsy nahazonay ny fanatanterahana zany a commission d'enquête faharoa ihany koa momba ny fampiasana ny carburant. Zany hoe misy androm-panjakana zay misy eto amin'ny tany tsy mifanjakana dia mampiasa ny carburant izay atao lela vola mihitsy satria ialana amin'le procédure arahany eto amin'ny tany tsy mifanjakana zany dia any amin'ny carburant nanaovana an'le vola. Nametraka commission d'enquête koa zay momba an'izany rehetrarehetra zany. Zay tompoko napetraka androany no tenenay amin'ny any aman-jery tsy sanatrian' zany le tsy fatokisana fa kosa fanampiana ny fanjakana anatanterahana ny asany zareo amin'ny tany sy mifanjakana satria zava-dehibe loatra ny fanomezana vola avany amin'ny fanjakana, avany amin'ny communauté internationale zany. Aorian'ny fahalanian'ny vola vao azo atao ny famotorana mahakasika ny fampiasam-bola raha ny fanazavany ka hatolotra ny antanatohatra mifandraika amin'izany ny valin'ny fanadidina izay ataony ireto solombavambahoaka ireto. Betsaka ihany izay komisiona nambarany solombavambahoaka ho natsangana teny anivony antenimieram-pirenena izay saingy tsy hita maty tsy hita velona ny toy ny asan'izy ireo raha ny atreto. Fa ny fanjakana no andony knapo san'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina hoy ministera tompon'andraikitra androany raha nanontaniana ny fomba hamenoany ny fanjakana ilay 3 alina ariary fisondrota-karama Gaëtan Andriatsilavo. Ho an'ny sehatra tsy miankina, nampiakarina ho 5 alina sy 2 hetsy ariary ny karama farany ambany ka ny 3 alina ariary ho fenon'ny fitondram-panjakana. Ny vola tokony alohan'ny sehatra tsy miankina amin'ny knapsa no hamenona ireo hoy ny ministra tompon'andraikitra. Izany hoe tsy andoha ilay 3.10 isanjato any amin'ny knapsa intsony ireo mpampiasa fa hamenona ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasa io 3.10 isanjato io. Ny fanjakana indray avy eo ny mandray an-tanana ny fandaovana io 3.10 isanjato io izay tokony alohan'ny mpampiasa ny amin'ny knapsa. Dia misy vola tokony alohan'ny sehatra tsy miankina isam-bolana ao amin'ny knapsa izay manodidina ny amin'ny 4 ariary eo isam-bolana. Dia izay vola izay no avela tsy ho alohan'izy ireo fa ny fanjakana no andray an-tanana izay fandoavana ny charge patronale izay dia ny vola tokony alohan'izy ireo lasa mandeha makany amin'ilay fampiakarana izay zany ilay schéma ny fanjakana malagasy araka ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitondram-panjakana malona ny fiatraikan'ny krizy iraisam pirenena sy ny fiakaran'ny vidim-piainana natao 5.20 isanjato ny fisondrotana ho an'ny sokajin'ny karama ambany indrindra ho an'ny mpiasam-panjakana ary 5 isanjato ny fisondrotana ho an'ny sokajin'ny karama ambony indrindra. Ny kategoria farany ambany indrindra moa zany no mahazo an'ilay 25% dia ny kategoria 1 sy ny kategoria 2 amin'ny mpiasam-panjakana. Ny kategoria manomboka amin'ny kategoria 3 kosa ka hatramin'ny kategoria 8 dia andray an'ilay 3.10 isanjato eo anelanelany. Ny kategoria 9 andray 7 isanjato ny fiakaran'ny karamany
ary ny kategoria farany ambony kosa ny kategoria 10 dia andray an'le 5%. Ny mpampianatra eny amin'ny EPP zao ny ankamaroany ao amin'ny kategoria 2 zany hoe misitraka ny 25% izy ireo. Izy volana May ity ny manomboka ny fiakarana ny karama ny mpiasa-panjakana. Ity volana May ity araka izany no hiatra ny fampiakarana ny karama ho an'ny mpiasa miankina amin'izay kategoria ananany tsirairay avy. Ny rariana alohan'ny fanjakana araka ny tokony ho izy ary atao laharam-pahamehany io vola tokony alohany amin'ny knapsa io ka tsy ho sahirana ny knapsa ny aoriana amin'ny fandoavana ny volan'ireo mpisotro ronono. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fa Randriana Solo Jean Nicolas, solombavam-bahoaka tsy miankina voafidy tao amin'ny distrikany Betroka no sady filohan'ny voamera amin'ny sahanan'ny tontolo ambanivohitra sy ny fambolena eny anivon'ny antenimera-pirenena ihany koa. Miarabanao tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity anaty fotoam-pivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao ankoatra lahadinika isan'ny tokony sy ny fandahara-potoana ao anatin'izay. Inona no andrasan'ny solombavam-bahoaka ny Betroka anatin'ity fotoam-pivoriana ity? Miarabanao Monsieur Iva, ary miarahaba ny technicien, ary miarahaba ny mpanaraka an'ity vaovaonareo ariva ity ny tenako, ary miarahaba ny mponina amintsika ny Betroka. Mandeha resaka mahakasika ny fangatahana fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta sy ny mbarao-maharitra amin'izao fotoana izao io ny isan'ny vaovao mafapana eny anivon'ny antenimera-pirenena. Tsara patsahivana ihany Andriamatoa solombavam-bahoaka hoe iza marina moa zany ny tena mitarika an'izy ity mbola isan'ireo ataontsika hoe fangatahana fitsipaham-pitokisana ny tarihany antoko tim ihany ve izy ity inona ihany koa ny tena antony io? Zahay moa zany agnisan'ny agnatin'le groupe CPR dia androany zany zahay filokany teo nivory mikasika an'io raha-pirenena ankapobeny zany miaraka amin'ny taretiny Andriamatoa filohan'ny groupe parlementaire Andriamatoa Philobert Milavonjy sy natrehany Andriamatoa ny patraika Kotmamonjy zay filomboninaitry le GPR dia nizapatra dina atao zany dia hoe manao zavatra moa azonao sy rotorotony izy io na dia mandeha le hoe resaka mikasika an'izany ao amin'ny Assemblée nationale zany io sy misy miankina amin'ny be sy ny maro izy io. Miankina indrindra miankina amin'izareo arak'izareo miankina amin'izareo maro anisa. Fa zahay moa zany agnisan'ny atao hoe maro anisa kanefa maro anisa misy sy mihoatra an'izareo IRD zany. Fa raha manokana zany aho manokana no antena mikasika an'izay resaka fisapatosana zay zany dia tsy agnatin'le hoe za tokony ambana zay eto aminao eto satria ny tenako sy afaka ambana zay satria agnatony sy zaho rery no havitan'izany na dia misy fanereko an'izany fa sy misy miankina amin'ny be sy ny maro lazay tao teo zany. Presin'izay moa zany tsafinina fa ny politika manko izy io sy azo rafarafana fotsiny fa sy misy manao ity anao zany hoe ahoana ny na dia hoe manana sy fitiavana mambina gouvernemanta sasany tenako zany azinao fa raha mbola hoe azo fampiresahana amin'ny lehibeny ambony any sy ny lehibeny gouvernemanta dia sy dia haiko loatra zany hoe avy dia déclaration mivantana eto mikasika zavatra zay. Avaritsika mahakasika an'izay atao hoe fangataham-pitokisana ny gouvernemanta zay fa raha ny fangataham-pitokisana ny fangatahana fitsipaham-pitokisana ny ataontsika hoe barao-maharitra ny antenimera-pirenena. Io misy io zany amin'izao zao zany vao constate fa hoe misy ny fikonokonona zany ao aminay ao. Misy an'izany satria misy ny barao-permana anatiny io zany misy ny sy mifirarahina zany amin'le zony le samby député sy firarahina zany ny zony le mpiasa. Satria ny mpiasa ao amin'ny assemblée zany amin'izao fotoana zao zany izinao efa migrevy zareo zao fa migrevy mbola sy isika be satria noho ny misy tombosoany zareo zany izinao ao sy tokony sy tonga ara-potoana avy teo misy zavatra sy mikôlina ao dia io sy misy miankina koa zay amin'izay hoe voalohany dia miankina amin'ny filohan-tenam-pirenena dia miankina amin'ireo groupe parlementaire zay anatin'ny Assemblée nationale miankina GPR TIM ary ny IRD fa raha ohatra ka hoe ny TIM ihany anao an'izany na ny GPR anao an'izany izinao ataoko fa mety sy mipasy zany raha ohatra ka zay no zavatra misy fa sy misy lobinina io na hoe misy ny firaisan'ny telotota hoe ahoana ty sy misy adevitra be tabe zany. Ka ao anatin'izay indrindra efa mandeha ve ny karazana ataontsika hoe fifandresen-dahatra fa mandeha zany androany vao constate zavatra zay fa misy ny fandresen-dahatra hoe tokony jerevana ny membre de bourse sasany agnatin'izany Assemblée nationale zany. Zany hoe ho an'ity ataontsika hoe fangatahana fitsipaham-pitokisana ny barao-maharitra ity zany barao-maharitra manontolo no sy barao-maharitra manontolo fa misy amin'ny 4-5 eo zany nozinao no kitihina amin'izy io araky ny avy ety aminay zay fa tsy fantasy avy ary amin'ny GPR sy ny TIM zany fa raha fizavanay zany azinao zay remarque hitanay ity zany hoe misy o de ministre 10-4 eo zany azinao tena hoe no sy ministre ma zany fa ny barao permanent
zay efa mahabetaraina n'le par province dia io zany no zay rehefa anao satria zany oa sy hevitra assemblée a fa zana tsara fantatrinao fa nagataka an'izany fa ombenibeny za hoe raha vao bureau permanent assemblée nationale eo satria misy zavatra sy mikôlo zany izy tamin'izay fotoana zay kanefa moa nanao huis-clos tamin'izay zany mba ivory miaraka amin'ireo député namako reo zany izy nao dia tsy lany ny tsangatana zay nataoko satria resy maro anisa ny tenako zany tamin'izay fotoana zay dia sy nipasy zany le hoe fangatana ny fitokisana andreo bureau maharitra reo dia am'izao koa zany izy mivondra fa sy hevitra ty avy aty amiko koa zany fa zay hoe député maromaro nisa zany na DRD aza sako miteny aminao fa maro ny menimena amin'ny ataony sasasasany agnatin'ny bureau permanent ao amin'ny assemblée nationale zay zany hoe raha oharina amin'le fangatana fitsipaham-pitokisana ny gouvernement ave mety ho lasa lavitra ty fangatana fitsipaham-pitokisana ny bureau maharitra ny anteny mera-pireneny ty raha ny fahitanao anazy Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny district Betroka ny bureau maharitra zany a mety ho lasa io mety ho lasa satria androany zany va miconstater zany satria maromaro zany député namana zay agnatin'ny groupe parlementaire IRD ny tia moa raha malala fa ny tia magataka an'izany fa tretray atao amin'ny GPR koa moa zany efa maro koa zany no sy laza hoe 100% zany eo amin'ny GPR fa ny sifinainy koa amin'ny fizeva koa zany zahay GPR zany dia maromaro no resy lahatra amin'izay hoe tokony jerevana ny fitsipaham-pitokisana an'ireto bureau permanent satria maro ny zavatra sy mipasy zany maro zavatra fa zay moa zay le tokantrano sy haka zay zany izy nao fa amin'ny alalan'ny fandraisin-dahatra amin'ny namana samy député eo zany moa irosoana amin'ny zavatra zay fa zany na dia hoe misy an'izany oa apodipodika eto foana sy misy miakina amin'ny ramatoa Christian Zaramasoa satria izy moa zany no itefan'izay fangatana zay 76 député dia mety misy fandraisin-dahatra koa hoe nafeno zavatra zay izinao io moa sy azo sakanana io ne raha mafeno 76 député zany io na ino no ataon'ny président de l'assemblée na ino atao président de l'assemblée dia sy misy miroso foana zany io fa mbola io moa am'izao aloha mbola sy misy miaingaigna aloha hatreto ny fanangoana sonia afatratrarina zay fa matoky ao zany fa am'izao sessionnay zao zany azinao mety ho avy zay fanangoana sonia zay satria mamariparana ny ataontsika hoe fepitoam-piasany ny filohan'ny repoblika ty ngamba ny fanontaniana farany hoentiko ao anatin'izay Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny manao hoe aza hoe zany fanatanterahana andreo ataontsika hoe velorano samihafa raha ho an'ny distrika ny Betroka amin'izao fotoan'izao Betroka aloha hatreto sy misy zavatra nasangany président de la république zay moa tonga araka ny tena nge farany teo raha hitanao ny fanehoan-kevitriko tamin'ny téléravavinareo président zany efa nambarako an'izay ombenibeny foana napitako an'izay message zay hoe ianao Andriamatoa filoha manana excuse anao zany ilanao amin'ny zavatra tenenao tamin'ny propagande tamin'ny resaka veloranonao 30 zay nitanterahanao tamin'ny propagande manerana nanosy satria ino ny antony oa noho ny resaka covid-19 sy ny resaka haintany sy ny resaka ty Ukraine tafara ty lafisa be ty zany fa resaka haintany sy resaka cyclone dia hoe manao kabaro anao magnezignezika hoe amin'ireo voaka malagasy nanana an'izay velorano zay tokoa ny tenako kanefa sy hainoharana fa nisy ny loza sy napoizina ka resaka foto-drafitrasa zay tokony sy lara-pahamena ampisy sakafo kibon'ny olona reto tokony azanontsika eky aloha fa hozerevatsika aloha hoe inona no tena lara-pahamena afahantsika mba hoe hizerin'ny maro anisa satria 95% ny voaka malagasy tompoko azinao dia nona daholo rehetra na reo opérateur mpanankarenareo azasairana amin'izao fotoana satria agnatony izy lazainao teo zay zany ankasitrahana feno ny fandalovanao teto amin'ny plateau ny fampalalam-bavaonkolo tamin'ity alina ity Andriamatoa Randriana Jean Nicolas Solombavam-bahoaka ny distrika ny Betroka tsara ny manamarika fa ora vitsy talohan'izao fampalalam-bavao mivantan'izao nanatontosainy ny resadresaka niarana tamin'ny Solombavam-bahoaka ny Betroka iny fa hetsika maro no nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa fanaovan-gazety androany sarotra ny asa fanaovan-gazety saingy tsy maintsy atrehina ary miankina amin'ny tsirairay ny fandanjalanjana izany niavaka ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa fanaovan-gazety androany ary hetsika maro no hita raha ny teto Antananarivo renivohitra manokana sarotra ny asa fanaovan-gazety ary miankina amin'ny tsirairay sy ny traikefanana no ahafahana mandanjalanja ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara dia holanjalanjaiko ihany ny valiteniko satria mpiasam-panjakana ny tenako teo aloha tao amin'ny antsoina ankehitriny vaky haino amanjery mpanjakana RNM sy TVM tamin'izay fotoan'izay dia nilana fitandremana tokoa ny asa amin'izao fotoan'izao efa malalaka dia malalaka ny tenako ary efa nampianatra ny antsoina hoe etika dia sahy milaza fa sarotra ny asantsika sarotra kanefa tsy maintsy atrehina
kanefa koa mahampanao gazety anao dia mahay mandanjalanja hatreto ka hatreto tsy midika tsy akory zay fa misy ny fanampenam-bava raha tazanina imasimasy dia sahala hoe tena malalaka ny asa gazety ato amintsika kanefa ny tena marina dia tsy mora ny fanatanterahana ny asa mahampanao gazety. Tokony ampiarina tsakasy andavany ny fanajana sy fankatoavana lalana Manakery ny 2 septambra 2024 momba ny serasera amin'ny hainovaky jery. Tahaka izany koa tokony sitrahan'ny gazety rehetra tsy akanavaka ny famasiana vaovao ofisialy sy mari-pototra ho fanajana mangarahara. Tsy be ny mpanao gazety sokiolona que rehefa dia journaliste doy dia manao zao fanambarana manaraka izao. Noho ny fitsingerenan'ny fanamarina ny andro eran-tany ho amin'ny fahalalahana fanao gazety dia tsy hainy ny CGD ny angina. Manaraka ihany koa ao ireo fihetsiketsehana izay miseho sy mitranga eto amin'ny firenena. Mifanindry ihany koa tamin'ny fetin'ny mpiasa zany. Noho zany dia tsy mba manana zavatra ho lazainy ny CGD amin'ny mahazoky ray aman-dreny azy. Hoy fitenenana ny olona mandalo fa ny teny manidina fa ny soratra kosa mipetraka ambara-batapy zao to zao ratsy potehina. Atao teny lalàna ifampifehezana fa tsy lalàna ifehezana. Zany hoe lalàna imbonina mpanao gazety zetra fa misy mampiarana misy ohatra sehotan'ny Thomas zany dia nisy minisy anankiray anao famela belaraka tamin'ny mpanao gazety hono dia ny fahatenana ny mpanao gazety nazo viditra tao dia zany zavatra tsy mety zany. Ohatra koa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia lalàna tsy fampifehezana ihany koa satria ohatra hoe misy mahazo milahatra misy tsy mahazo milahatra. Ny dikan'izany zany dia tsy lalàna imbonana zany io fa lalàna natokana ho an'olo misy. Noho zany toeran'ny CGD zany zavatra zany. Ankehitriny efa mivoatra tanteraka ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Anisan'ny manamora ny asan'ireo mpanao gazety ny firoborobon'ny teknôlôjia. Tsy resaka teknôlôjia fotsiny mahatonga azy manao an'izay fa isika mpanao gazety ihany koa tsara tonga saina à un moment donné hoe mahatonga ny olona ihany koa manao an'izay sasany dia ilay fahaverezan'ny olom-pirenena an'ilay fatokisana amintsika mpanao gazety. Asa sarotra ilay izy fa tsy mora fa asantsika ilay izy. Mila ataontsika hoe volonté be anga fa mora vita zany. Rehefa ohatsika ka hiaraka hivondrona mitrandraka vaovao sy mizara vaovao marina fa ny fomba hizarantsika ilay vaovao no somary miova dia ilay olona mandray an'ilay vaovaontsika, ilay olom-pirenena mandray vaovaontsika no somary miova kely ny fandraisany azy dia anjarantsika no miditra bebe kokoa amin'ilay atao hoe mahamaty anina. Ankoatra ny hetsika natao teny amin'ny tsangam-bato fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety, nisy ny ady hevitra ny fanaovana teo amin'ny samy mpanao gazety androany izay notanterahana tao amin'ny Carleton Anosy. Fa 7 amin'ny firenena 200 amin'izao fotoana i Madagasikara mahakasika ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety raha nitatitra navoaka ny Reporters sans frontières androany. Ny hemitra raha ampita aina ny taona 2022 io laran'io ary latsaka 7 amin'ny 10 faingo ohatra 2 amin'ny 100 ny salanisa mahakasika izay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay hatrany. Abraham Randriamanana. Raha nitatitra navoaka ny avy eo anivon'ny fikambanana Reporters sans frontières androany ny hemitra eo amin'ny larina 7 amin'ny 20 ny toerana misy any Madagasikara raha toka 7 amin'ny 10 amin'ny 20 izany ny taona 2024 mikasika ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Nilatsaka ny fanaraka amin'izany ihany koa ny naoty nivoaka raha toka 7 faingo enina amin'ny 7 amin'ny 100 izany ny taona lasa ny ena ho 7 amin'ny 10 faingo aotra 2 amin'ny 100 ny naoty azon'ny Madagasikara tamin'ity taon'ity. Niova ny dingana naraina sy ny fepetrana hafana nandrefy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ireo firenena samihafa nanomboka ny andiany tamin'ity taona ity antony nampiamitra ny toerana nisy any Madagasikara raha ny fanazavana. Nojerena nandritra izany ny marojefo eo amin'ny lafin'ny politika, ny ara-toe-karena, ny sosialy, ny fandriampahalemana ary ny lalàna. Etsy ankilan'izay, mihamafy manoloana ny toetra raha misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny ny fandrahonana mianjady amin'ireo mpisehatra amin'ny asa fanaovan-gazety raha ny nambarany avy eo anivon'ny firenena mikambana. Na inona ireo toe-javanisy, fahasalamana maneran-tany, krizy ara-tontolo iainana, kolikoly na ny fanitsakitsana ny zon'olombelona ampiasaina amin'ny sehatra ara-politika hatrany ny asan'ireo mpanao gazety ary terena izy ireo angina
Ny vehivavy mpanao gazety manokana dia anisany hiaran'ny herisetra amin'ny tambazotra tserasera. Ny UNESCO dia namoaka fa manodidina ny vehivavy 3/4 no hiaran'ny herisetra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera. Ny piratage sy ny fanaraha-maso tsy ara-dalàna ihany koa dia sakana ho an'ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany, saingy tsy misy ny tena fiarahamonina demokratika raha tsy misy ny fahalalana ho an'ny asa fanaovan-gazety izay iankina ny fahafahana ihany koa. No tanterahina androany tetsy andotam-penaka ny fanamarihana ny 3 Mey na ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Loha hevitra noraisina nandritra izany ny hoe le journalisme sous l'emprise du numérique. Tonga nanatrika teny an-toerana ny avy amin'ny ministera tompon'andraikitra, nisy olon-tenan'ny firenena mikambana eto Madagasikara, ny avy amin'ny olavitra sy ireo mpanao gazety. Nisy nandritra izany ny fanolorana ny mari-pakasitrana ho an'ireo mpanao gazety misy 112 nahazo ny Media Awards 2024. Etsakilan'izay dia namoaka fanambarana ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny hariva teo fa tsy mitombina ny filaharana misy any Madagasikara mikasika ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Navoaka ny Reporters sans frontières teo iny ho tatena aminao ato anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany anome totoin'izay dia izay ihany koa no entintsika amin'ny seto kely ao anatin'ny dokam-barotra vetivety santionany amin'ny vaovao mbola hoentina aminao avy eo ny mahakasika ny lalam-pirenena faharoa sy fahadimy mandra-pitapa vetivety ary. Nouveau, découvrez l'univers du très haut débit Telma. La fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les bons mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Mamerina ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao. Asaiko hatrany ihany koa ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Fa mankalaza ny fahadimy amby folo taona ny Access Bank amin'izao fotoana izao, tolotra maro no nomena ny mpanjifa nandritra izay 5 amby folo taona izay, ary misy tombola goavana karakarain'izy ireo amin'izao fankalazana ny fahadimy amby folo taona izao. Ary ao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity ny antsiprian'izay. Miaraba antsika rehetra. Fantatrao ve? Feno 5 amby folo taona i Access Bank Madagasikara.
banky akaiky ny malagasy accès banque Madagascar nanomboka ny taona 2012 mizaka ny manome tsiky manome nofy ho an'ny malagasy tsirairay avy ary manampy ny orinasa iroborobo amin'ny tetikasa rehetra izay ananany araoany ireto misy mpanjifa niarany lehibe tamin'ny banky nandritra n'izay 12 taona izay zaho zany rakotomodely système anaraka efa nanomboka tamin'ny 2007 tato amin'ny access bank tato aloha vao nahita fa ny fomba fiasato zany ohatra amin'ilay amifidenanao za hoe rapida be rapida androany zany ny dossier anao feno tsara ny ampitsonina raha ela lilo dia efa mahazo valy-teny mafapoanao rehefa voaverina somatsara ara-dalàna le vola zany ara-potoana dia tsy nahitako problème mihitsy hatramin'izao zany mbola tsy nahita problème tato mihitsy fa dia misosa dia misosa ny anany ramavola tato sy ny fameriana madame so ny anarako za dia nanomboka tamin'ny taona 2007 vao nisokatra ny accès bank teny an-taninandro ny azansa tamin'izany dia efa nanomboka niarana tamin'ny zareo tamin'izao vatra ny asako tena mbola kely le tsenako tamin'izany dia nitatra tsy kelikely te dia nitombotombo ny asa amin'izao dia efa nanana tsena hafa varona zavatra vitako za aloha mbola tsy nanana olana na fahasarenana tamin'ny banky hatramin'izay ka hatramin'izao ho antsika mpiasa tena na mananasa asa majinijinika ka hoe mieritreritra hiara asa amin'ny banky dia ny accès banky aloha no hitako mety indrindra hatramin'izay satria zany olona nitaritarify tao fa maromaro any amin'ny 6 any raha farafany na mbola ao daholo ireo olona ireo hatramin'izao azadinony manomboka amin'ny 500 000 ariary dia afaka manao findramam-bola atao amin'ny accès banque Madagascar amin'izao anika misy tombola wow be atao amin'ny accès banque ho anareo mpamboly sy piopy dia loka telo be izao no atolotra accès banque ho anareo amin'izao 12 taonan'izao ho anareo olon-tsotra mpandrarà na iza ka misitraka findramam-bola atao amin'ny accès banque Madagascar dia mandray anjara amin'ny tombola ahafahanao mahazo loka telo goavana be ankoatran'izany rehetra izany dia misy olona 80 isam-bolana hosarian'ny accès banque Madagascar ary ahazo 2 hetsy ariary avy ianareo manomboka ny volana Mey ka hatramin'ny volana Novambra amin'ity taona ity azadino ary ianao sisa no andrasana manatonaingana masovoan'ny accès banque Madagascar na ihany koa atsoa ireo tilaharana misoratra ireto na mandefasa message privé amin'ny page Facebook ny accès banque Madagascar veloma tompoko miverina mitohy ankehitriny ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy raha tokany ato nandritra ny fotoana mady zany noho ny tsy fivoahany an'tota taratasy mikasika ny fanohizana ny asa teny anivo amin'ny primature sy ny fiadidiana ny repoblika nitsidika ny fanamboarana teny an-toerana ny gouvernora ny fatra Analanjorofo mianta randrianavo tamin'ny taona 2014 tahaka izao ny fitohizan'ny asa natao tamin'ny lalam-pirenena fahadimy iny izay mampitohy ny distrika ny Fenoarivo Atsinanana amin'ny distrika ny Soanieranivongo fanavaozana maro no nototosaina tahaka ireo tetezana izay mampifandray ny manana ravaratra sy maro antsetra tao anatin'ny fotoana naharitra nefa ny katson'ny asa noho ny tsy fivoahany an'tota taratasy fahafahana manohy izany teny anivon'ny primature sy ny fiadidian'ny repoblika ankehitriny nanambara ny governorany faritra Analanjorofo fa mitohy ny fanamboarana manompana zany hoe eo amin'ny 7 kilometatra avaratry ny manompana zany misy an'ity base vity izay eto zany nisy ny kokasera izay amakina vato anamboarana ny lalana hitantsika amin'izao installation izay efa mipetraka eto zao indrindra fa toerana izay anodinana ireo akora maro na ny vato na ny goudron izay anamboarana ny lalana zany nisy araka izany ny fidinana ifotony ny jereny tompona andraikitra ny zotry ny asa zava-dehibe ny fanamboarana tanteraka ity lalam-pirenena ity antony manafaingana ny fivezivezen'ny olona sy ny entana amin'ny distrika maro ny fahavitany raha toka hatramin'izay isan'ny fitaovam-pitaterana any an-toerana ny baka mba mandeha aloha zany ny asa ho an'ny lalam-pirenena fahadimy fa tsy azo hidovirana ny fampiakarana ny sarandalana ho an'ny taxi brosy mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina noho ny faratsindalana hoy ny tompony andraikitra ny Toby Mpiantsonana mahery ny 14 ora amin'izao fotoana ny lany eny an-dalana izay ahinana mafy ny fiakaram-bidiny ireo entana ilainy amin'ny fiainana andavanandro na saina mikaikaika ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa amin'izao fotoana izao vokatry ny faratsiny lalana ora 7 mahery ankehitriny no lany raha ora 7 hatramin'ny ora 10 izany teo aloha
mitombo ny fandaniana amin'ny fanamboarana fiara ampiny mety ho fiakaran'ny viditsolika tsy azo idivirana ny fiakaran'ny sarandalana ho ny tompona ndraikitra etsy amin'ny tompo fiantsonana maki andohatapenaka 65% any na 70% any ny fitombon'ny ora andianana efa tena presque 70% zany efa manana olana kely tsika miresaka lalana amin'iny RN2 iny teraka fatigue aloha zany ho an'ny chauffeur raha izay faharoa eo amin'ny resaka carburant ihany koa manana misy fitombona etahan'ny fiara mety manovana etahan'ny fiara ihany izay resaka hoe lalana izay fa tena manjaka indray ny famakina soto zao vao tamin'ny semaine teo nisy fiara anankiroa tratrana izay resaka vaky soto zay zany hoe amin'le lalana ratsy dia eo manaroatra zareo amin'le minuit iny tsy maintsy hivory ireo mpiantsehatra rehetra andinika ny toejava-misy manoloana an'izay hoe mety ho fiakaran'ny viditsolika izay fa raha tsy ny lalana ampiny mety ho fiakaran'ny viditsolika araka ny fanambaran'ny mpitondra fanjakana ho sarotra ny fandehan-draraha ho ny solotena nireo mpamily fiara vaventy mpitatitr'entana miakatra be lasa x2 x10 mihitsy zany le entretien tonoana 5 millions taloha lasa 8 millions ny zavatra hitantsika aloha zao dia frais teo zao efa elaela io efa tamin'ny 2019 ngamba mbola hitanareo hoe mbola tsy niakatra ny frais camion mbola tamatavy zany mbola manodidididina ny eo amin'ny 70 dimy amin'ny 70 raha zato misy 20 io dimy amin'ny 20 arakarak'izay dia raha izao zavatra izao zany no mitoy dia tsy maintsy tratra ny fiakarana nefa ny PPN efa niakatra daholo ny rehetrarehetra tsy mbola avy aminay aloha zany hoe mbola hiakatra zany ny gasoil dia iny fiakarana hafa dia raha ohatra ka raha izay ndray koa mbola mampiakatra dia fiakarana x2 zany io mety tsy fantatra intsony fa zao aloha zany dia tokony mijerijery zay maromaro tsiraisana hoe inona ny tokony atao ho mafy ho an'ny vahoaka ny fiakaran'ny sarandalana hiampiny mety ho fiakarany indray amin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay efa mampitaraina ny sarim-babem-bahoaka ho hiatra ny faneho-kevitra ireto mpisehatra amin'ny fitaterana ireto fa olana azo tsapahitanana no andrasana avy amin'ny ministera tompona andraikitra manoloana ireo faratsy ny lalam-pirenena izay tsy ny faharoa ihany fa eo ihany koa ny lalam-pirenena hafa raha tsy ilaza fa tsy ny lalam-pirenena faefatra sy ny fahenina olana avy amin'ny faratsiny ny lalam-pirenena avokoa zany rehetrarehetra zany fa mahatsiaro tena ho voahilika tsy toy ny mpiasa-panjakana rehetra ireo mpiasa ny oniversité an'Antananarivo tsy ara-potoana toy ny fanarahana tamin'ny ministera mpiandraikitra hoy ireto farany fanomezana ny karama manome 7 ora ireto mpiasa ny oniversité ireto amana ny olan'ny mpiasa izay efa matetika loatra manome 7 ora ireto mpiasa ny oniversité an'Antananarivo mba hamana ny olana amin'ny fahataran'ny fandoavana ny karaman'izy ireo mikiomy amin'ny fitokonana faobe ireo mpiasa raha tsy misy mivaly ny fangatany tsy mifanaraka amin'ny fifanekena tamin'ny ministera ny fandoavana ny karama izay tokony ho tamin'ny 20 volana niteraka fahatezerana tamin'ireo mpiasa izany nandritra ny fivoriana androany miantso ireo ambaratonga-pahefana hatrany amin'ny filohan'ny repoblika ireto farany mba hamahana aingana ny olana amin'ny fandoavana ny karama izay efa tara dia ny zavatra tena ho fantatra zany aloha ary zavatra tena lehibe dia fahatarany karama lava isambolana zao efa na dia tonga aty aminay raha le eta zay avy any amin'ny finance dia mahagaga fa rehefa kaikaiky io fandraisam-bola io dia mahita zatra lazaina foana indrindra fa ny ao ministera voalohany indrindra rehefa nilazainy zahay dia anisany nangataka ny tenanay tao hoe mba omeo date fixe izahay mahakasika amin'ny fomba andraisanay karama saran'ireo budget général ireo zay mandraisaka ny 20 volana farafatarany raha marina dia aloha mihitsy zay hitodika any amin'ny président de république ohatry ny mpiasa rehetra ihany zay hatreto aloha zay monsieur le président dia mbola tsy nahafantatra zay tsy mbola naheno hoe nisy miaramila ny grève tsy nahazo karama nisy gendarme polisy ny grève noho ny tsy fahazahoana karama noho ny fahatarana karama ary tsy mbola naheno koa zay hoe nisy ministre ny grève noho ny tsy fahazahoana karama ka nahoana tompoko ateny université dia atao sala amin'izay miisa arivo mahery ireto mpiasan'ny oniversité an'Antananarivo izay manao fangatany matsiaro voahilika tanteraka mihoatra ireo mpiasa-panjakana hafa indrindra fa ireo mpiasan'ny oniversité ny fanjakana any amin'ny faritra eo koa ny resaka scolarisation ny province tompoko dia mandray andamin'ny tena scolarisation isan'ankizy isa-taona 3 alina isan'ankizy dikan'izany uniformisation tompoko no takinareo mba mangataka an'izany koa ny université n'Antananarivo fa raha mahita salamafika nefa tanàna fitenenana ny indemnité de logement tompoko efa tamin'ny contrat papier ny indemnité de logement dia mbola 14 000 ariary tsy diso efatra arivo sy ray alina ariary dikan'izany efa tsy misy sopatrano efatra arivo sy ray alina intsony tranona koa zao tsy
androany no nanatanteraka fivoriana fahobe teny Ankatso ireto mpiasam-pandrindra ny oniversite ireto. Ny faefatra amby 20 ny volana May ho avy zao ny fanatanterahana ny fanadinana CEP Blanc raha ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Azo lazaina ho vita tanteraka amin'ny programa mpampianarana ho an'ireto mpianatra manomana ny fanadinam-panjakana ireto na dia anisy aza ny fikorotana nandritra ny toam-pianarana. Raha ny tatry ny CEF Cisco Antananarivo renivohitra mbola afaka mandefa ntota taratasy ireo mpianatra izay voapirofo fa nisy olana manokana tamin'ny fanangonana ny ntota taratasy na efa nokatona aza ny fisoratana anarana. Fa manameloka ny herisetra sy ny fandratrana atao amin'ny oniversite ny Fianaratsoa nataon'ireo mpianatra avy any Orombe ireo mpianatra namany fikambanan'ny mpianatra avy ao Amoromania mianatra eny Ankatso. Tsy ekena ho izy ireo raha mpianatra mandrato fianarana ka manana toe-tsaina mamono sy mandratra tahaka izao. Gaeton Andriatsilava. Antsilava, Famaky, Lefona, Kibay sy ny maro hafa noho ny fanafihan'ireo mpianatra avy ao Orombe sy mpianatra avy ao Moronmania, Omaly Maraina, Vokany, naratra mafy ny mpianatra avy ao Moronmania. Raha ny tantara, niainga tamin'ny fifampitilovana torsa ny raharaha, mpianatra avy ao Manandrina Moronmania, ny Tsilitorsa mpianatra avy ao Orombe ny aliny Alahady. Ny alatsinainy vao mangiran-dratsy, tonga niaraka tamin'ny namany, nanafika ireo mpianatra avy ao Moronmania ireo mpianatra avy ao Orombe, niaraka tamina fitaovana maranitra sy ny maro hafa. Olagna tamina fifampitsolovana lampe de poche no ny antoany olagna ny antoany disadisa izay mpianatra avy amin'ny fikambanana mpianatra Betsileo no navoatsilo lampe de poche ireo solotagna nisy mpianatra avy amin'ny faritra hafa ireo ka izay no ny antoany disadisa. Rehefa tonga ny latsinainy maraina tokony ho tamin'ny 10 ora dia tonga ireo mpianatra ireo nanafika ny mpianatra Betsileo tamin'ny bloc U ka teo agnatin'ny fanafiana moa zany dia izay azo lazaina hoe sarika mpandrina ireo mpianatra ireo nitondra fitaovam-piadiana, nitondra lefona, nitondra vato, nitondra antsy ka eto dia mety agaga ihany tegna anay hoe mpianatra ve tokony hitondra an'izany zavatra zany manana toe-tsaina tokony hanao azy. Manoloan'izany, manao antsoavo amin'ny ministera tompony andaikitra ireo fikambanan'ny mpianatra avy ao Moronmania eto Antananarivo renivohitra hijery akaiky ny zava-misy marina ka hampiatra ny lalàna sy izay sazy mifandraiky amin'ny ratsy nataony. Magnameloka tanteraka ny nahavagnin-doza satria dia fihesika feno habibiana zany zao ataon'ny mpianatra tagny Orombe zao fa iangaviana zany sy talahona ny ministeran'ny fampianarana ambony izay renim-piasa dia fitarainana ety amin'ny université moa izy io ary asona ihany koa ny ministeran'ny fisarana mba hagnara-maso an'izao zavatra miseho any amin'ny université Fianaratsoa zao. Italahona sy angatahana ihany koa ny présidentin'ny université Fianaratsoa satria zavatra matety pitranga ny zavatra ohatra zao ary vitan'ny fifandaminana ihany moramora fotsiny le zavatra kanefa tsy hita hoe tsy vahaolagna zay zavatra zay fa mila andraisana fepetra amin'izay zany faizina mihitsy zay olona manao fiesika feno habibiana ohatra zao sy sagnatria fanjakany barokory ny firenensika ka izay mahery sandry ihany no handresy. Any amin'ny hôpitaly manaraka fitsaboana ireo mpianatra naratra amin'izao fotoana. Ifanidana ny fianaratony solotena avy amin'ny ministera Foibe sy ireo mpanao fanadiadiana anadiady ny tena zava-misy marina manoloana ity fifandonany samy mpianatra atao Fianaratsoa ity. Andrasana ny mety fivoarany ny toe-tsara. Zay, akoatra ny grevy samihafa dia ireny ny zava-misy eny anivon'ny université natao hanomanana an'ireo ataontsika hoe ho avy ny firenena raha ny eto Madagasikara. Fa tsy ekena ny fanoloana ny foloan'ny synode am-paritany Antananarivo andrefana ho ireo mpino izay lanja sora-bavety manoloana ny fiangonana FJKM Mahamasina androany. Takina ho izy ireo ny fifampiresahana sy ny fanajana. Lalàna sy fitsipika amin'ny feny FJKM Gaeton Andriatsilavo. Nandritra ny lanonana fametrahana ny filoha vaovao sy ny birao sinodaly Antananarivo andrefana teto amin'ny FJKM Matsimon'ny Mahamasina. Nilanja sora-baventy teo anoloan'ny fiangonana ny mpino sasany ny maraina teo. Antony, tsy manaiky ny ametrahana filoha vaovao ireo fiangonana mpikambana izay manodidina ny 200 amin'ity sinoda ity. Tsy manaraka ny foto-dalàna amin'ny feny FJKM ny fanesorana ny filoha Perinasa sy ny birao izay tokony hamita fotoam-piasana 5 taona raha ny fanazavana. Fanampin'izay, tsy misy antony mazava amin'ny fanesorana ny filohan'ny sinoda paritany Antananarivo andrefana sy ireo birao sinodaly. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia mamperitreritra anay kristianina ao anatin'ny rafitra FJKM olona vao 4 taona ve ny asa
dia efa zany no atao ka raha ohatran'izany ny zavatra ho atao sy fampitondrana nyty fiainan'ny fiangonana ity dia mampitroatra anay kristianina zany ka dia mampahafantatra anareo fohy be mihitsy zay fa tsy mety ty zavatra ataonareo ty. Inona mahatonga amin'ilay banderole misy hoe didijado na tsy manaraka fototalana satria ny FJKM matoko dia manana ny fototalana izay tokony fitsipika ifampifehezany rehetra rahany rehetra nefa zareo zany tsy manaraka an'izay fa tonga dia manapatapaka araka izay tiany anapahany azy fotsiny izay tiany anatanterahany azy dia izay indrindra mahatonga anay mametraka an'ireo banderole ireo. Tena zany nitakinareo nitakinay dia avereno aloha ny filohany sy nota-pahatanynay dia avoreno miasa ara-dalàna koa ireo birao lany mandary zay vao tokony esorina teo fa leo le olona natanteraka ny asany. Mitaky fampiresahana ireo fiangonana ary mangataka ny anatanan'ny fototalana sy ny fitsipika amin'ny feny FJKM. Dia migrevy hatreny anivon'ny fiangonana ihany koa arak'izany amin'izao fotoana izao. Fatahorian'ny fahasahiranana no lalovany Madagasikara noho ny valinaretina Covid-19 nampindro rivo-doza ny fanesy tonga eto amintsika ampahery mpino kristianina sy hijery ny fomba ampandrosoana ny firenena. Miaraka amin'ny hery-velona rehetra ny Sagrasy Monseigneur James Ong artsevêque anglikanina Onona Saina. Ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato ny ariva teo ny Sagrasy Monseigneur James Ong artsevêque anglikanina sady artsevêque ny ranomasimbe indianina tonga ito Madagasikara niaraka tamin'ireo mpiaradia aminy. Antony di nijery ny fomba azon'ny fiangonana anampina ny mpiarabelona tao aorianan'ireo krizin'ny fanesy teto amintsika. On est venu tonga eto izahay hitsidika anareo indrindra tao aoriana ireny ny rivo-doza ny fanesy nazo any Madagasikara. Eo ihany koa ny voka-dratsy ny entany sy ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny tapana atsimon'ny nosy. Antony di hijery ireo fahasimbahana ary hifanindry andalana amin'izany ny fametrahana programa sy tetikasa ahafahana mamaha ireo olana mba tsy hiverimberena ny fahavazana mahazo ny firenena. Hojerenay ny fomba azo anampina mba tsy firenena marefo intsony Madagasikara manoloana ireo roza voajanahary mifandimby. Madagascar puisse devenir plus fort. Noho ny valanaretina Covid-19 maro ny zavatra tsy afaka nitanterahana ankehitriny tonga eto amintsika ny mpiara-miasa fitsidiana izay zava-dehibe ho an'ny mpino kristianina sy ny firenena ho ny filohan'ny eklezia episkopaly malagasy. Zava-dehibe ho an'ny fiangonana zao satria voalohany indrindra araka nambarany teo nisarahana dia ataoko hoe eo ara ny fimbonana atao amin'ny ranomasimbe indianina dia nisarahana izay elanela tany zay tsika noho ny Covid sy ny tsy fafahana famezivezy dia iveriko fa fifaliana lehibe ho an'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny fiangonana no ary fankahirezana lehibe ny fafahana miona tahaka izao dia zay ngamba no azo ambara fa dia mirary soa azy ireo tsika mba havita soa ny mission eto satria eto Antananarivo dia mbola mandeha mitety faritra hafa ihany koa izy ato anatin'ny Madagasikara. Ny tsara fantatritsika fotsiny hoe ato anatin'ny fahadra-masin-dranomasimbe indianina zao fiaraha-miasa zao satria natambatra vondrona anankiray ato anatin'ny province ny ranomasimbe indianina. Isy ny fotoam-pivavahana ho tanterahany amin'ny katedraly Andohalo Rampitso ary toy amin'ny fiteteza-paritra ny dian'ny délégation hatramin'ny faharoambin'ny folome izao. Fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny fanaova amin'ny mpanao gazety fanadiadiana lalina eto amin'ny Nosy vitsy raha oharina ny any ivelan'ny mpanao gazety matianina miditra amin'izay sehatra izay. Maro ny sakatsakana manano sarotra ny fanatontosana eto amintsika na izany ara-pitaovana na ny fahalalahany asa fanaovan-gazety amin'ny ankabeny miantarandrianay. Raha maloto maro sy miendrika ahitana trangana kolokolo no efa maro ny potra tamin'ny alalan'ny fanadiadiana lalina ny totosain'ny mpanao gazety. Lalana lehibe ahafana manamafy ny ady amin'ny kolikoly, ny fanaovana investigation na ny fanatsikavonana. Maro ankilany ny sakatsakana ahitana taratra ny tsy fahalalahany asa fanaovan-gazety sy mahazo ny mpanao gazety miompana amin'izay eto amintsika. Ny tany tena hoe hitanay matetika zany aloha dia ny fikatonany loharanom-baovao. Tena sarotra ny mahazo vaovao eto Madagasikara, indrindra na dia vaovao hevertsika hoe information publique ilay izy tokony ho hitan'ny olom-pirenena.
dia sarotra foana ny mahazo an'izay vaovao izay. Ianareo mpanao gazety angambany afaka manamarina an'izay amin'ny asanareo hoe sarotra ny mahazo loharanom-baovao ary sarotra koa ny resaka sécurité satria raha ho anay manokana zao ohatra investigation nataon'ny mpanao gazety ao anatin'ny tambazotra malina tsy lavitra ny pression, tsy lavitra ny harcèlement, tsy lavitra ny intimidation le mpanao gazety ao anatin'ny fanatanterahana ny asany satria mikitikidika zavatra izay tsy tian'ny olona sasany hivoaka na ho fantatra etc. Izay ny zava-misy dia anjarantsika koa no mametraka isika mpanao gazety zany mametraka hoe izahay dia manana toerana ao anatin'ity firenena ity ary ilaina ny asanay. Ahitana taratra ny fahazony tsy mangarahara-vahana amin'ny sehatra maro samihafa ny fisinisakatsakana samihafa mahazo ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany io. Miainga amin'ny fandraisana fepetra ho fanatsarana ny sehatry ny fanaovana fanadihadiana lalina araka izany no afana miroso betsaka amin'ny fanatsarana ny fitantanana amin'ny ankapobeny. Ny investigation fanatsika fonana dia isan'ny fitaovana entina miady amin'ny kolokolo satria ny asanareo mpanao gazety dia manampy ny fiarahamonimpirenena, manampy ny olom-pirenena afantatra ny marina, afantatra bebe kokoa ny zavatra ahazona vaovao marina sy marim-potsitra kirakiraina mpanao gazety matianina mba ahafahana miady amin'ny kolikoly ary ahafahana koa mandroso amin'izany resaka fampandrosoana izany satria ny marina dia tsy misy fampandrosoana afaka azontsika resahana aloha raha tsy mahazo vaovao ny olona rehetra ary izany mpanome vaovao fa ianareo mpanao gazety, ianareo izay miasa ao anatin'ity asa sarotra ity. Nandritra ny fanamariana ny 3 Mey andro ny fahalalany asa fanaovan-gazety, nisy ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpanao gazety 3 voalohany nahazo ny amboara mikasika ny fanadihadiana lalina momba ny kolikoly. Isan'ny fanadihadiana naresy sy ny fanadihadiana momba ny famatsim-bola tamin'ny fifidianana, ny kolikoly sy ny tsenam-barim-panjakana ary ny resaka tontolo iainana. Tsy mbola ampy ny fanomezana torohay sy ny fampahafantarana ny olom-pirenena ny fisindreo lalàna mikasika ny eloka amin'ny abaka na ny cybercriminalité sy ny lalàna amin'ny feny haino vaky jery eto Madagasikara, indrindra manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Antony nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetikasa Itaray, fandaharan'asa ny Ariza ampiroboroboany ireo zo aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika ho an'ny fahalalahana ny haino vaky jery sy ny manodidin'izay. Henri Florian. Midadasika ny fampiasana ny internet sy ny tambazotra ny serasera eto Madagasikara amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ankilany, tsy voafehin'ny olom-pirenena intsony ny fampiasana izany, indrindra eo amin'ny lafiny fanerana sy ny fanaparitahana vaovao. Tsy hita firy eny amin'ireny tontolo ireny amin'ny ankapobeny, ny hetsika fanabeazana ara-haino vaky jery sy ara-tserasera ka voatonona matetika ny fahalalana sy ny demokrasia rehefa misy ny fifanenjehana atao. Maro lafy ihany koa ny erisitra manjady amin'ny olona sasany amin'ireny internet ireny, hoy ny ifampandalinana ny tontolo ny serasera maro lafy eto Madagasikara androany. Hevitra hoe anangana ny tetikasa Itaray ity satria hita ihany koa fa ny fisian'izay fivoaran'ny teknôlôjia vaovao amin'ny fampitam-baovao sy ny serasera izay dia mitondra voka-tsoa kanefa ny teo ihany koa ny voka-dratsy izay efa mampitaraina antsika isan'andro any amin'ny tambazotra sosialy ihany, ny fifanompana, ny fifanaratsiana, ny herisetra amin'ny endriny maro, ny famitahana sy ny sisa izay ireny rehetrarehetra ireny dia fanitsakitsahana ny zon'olombelona daholo satria fantatritsika moa fa anisan'ny zon'olombelona fototra ny fahazahoana maneho hevitra ankalalana, ny fahazahoana misitraka vaovao araka ny tokony ho izy, ny fahazahoana eo ihany koa indrindrindrindra ho anareo mpanao gazety izay tsy misehatra fotsiny amin'ny asa fanaovana gazety isan'andro zany fa efa misehatra be amin'ny tontolo numerika ihany koa. Manana ny lalàna mifehy ny serasera sy ny haino vaky jery ary ny lalàna mikasika ny heloka amin'ny habaka na cybercriminalité i Madagasikara izay tokony ampiasaina amin'izao sy ny fahalalana fa tsy hifototra amin'ny fanenjehana hatrandra ny fanazavana. Misy araka izany ny rafitra mahaleo tena manokana apetraka izay nantsona hoe Itaray entina hanomezana vahaolana ireo izay hiara-ny herisetra amin'izay cybercriminalité izay. Anisan'ny tetikasa ijoroan'ny tanjona ijoroan'ny tetikasa zany ny tanjona dia hoe anangana rafitra iray zany ao anivon'ny olotsera iaino ny fitarainan'ireo mpampiasa internet sy ny tambazotra sosialy rehetra raha misy ny fanitsakitsahana ny zony. Torak'izany ihany koa nareo mpanao gazety raha misy ny hoe sembatsembana amin'ny asanareo izay misehatra any amin'ny internet satria moa ny
asa gazety rehetra dia efa amin'ny internet daholo, na ny gazety na ny radio na ny televiziona, dia mandray an'izay fitaraina an'izay ihany koa mitetika asa hitaray a. Misy ny cabinet juridictia zay ikambanana mpisolo vava sy mpahilalana zany a, mandray sy mihaino gratuitement na hoe tsy andavam-bola zany ny fitarainan'ny olona rehetra, dia miezaka manome torohevitra, miezaka manome fanampiana zany ho an'ireo zay mitady an'izay eo anivon'ny tsera zany. Ahitana mpahilalana ao anatin'ity rafitra ity. Hito ihany koa ny fanomezana fampiofanina ireo mpanao gazety, ny firaisamon'ny pirenena, ny mpanoratra sy ny mpisintana lakilosy manerana ny faritany inona izay asany ny tetika azy. Fanody mandry omaly nantenaina voalaza fa nisandoka Ozandary tao Full Point rehefa avy any Ambalavao fianaratsoka nantsona anohizana ny fanadiadiana atao amin'ny Toby Ratsimandrava. Tsy maintsy atao ny autopsie ahafantarana ny antony nahafaty azo tampoka. Hoy ny teo anivon'ny Zandary Gay atao Andriatsilavo. Namoy ny omaly marainy nantenaina ilay voalaza fa nisandoka Ozandary tao Full Point. Hatramin'ny 20 aprily lasa teo izy no nakarana teto Antananarivo renivohitra ahafahana manohy ny fanadiadiana. Antony, nisy olona tany amin'ny faritra hafa isan'izany nivaky nakaratra sy Fianaratsoa, nitory azy ihany koa ka natambatra teto Antananarivo ny fanadiadiana sy ny famotorana natao azy. Tapitra ny fepotona ahafahana mitazona azy ho garde à vue ka nalefa nody izy eo am-piandrazana ny toy ny famotorana. Nalahady voalohany volana May maraina izy no nalaina tany Ambalavao, nentina niakatra teto Antananarivo renivohitra anohizana ny fanadiadiana ao amin'ny Toby Ratsimandrava. Rehefa tonga, ny sakafo maraina hoy ny havana izay tsy nisaraka taminy, taorian'izay vao niseho ny aretiny raha ny fitatarana voaray. Zavanisy zany tonga avy any Ambalavao zay dia zany eo amin'ny vavahady mikana sy mandrava dia nandeha nisakafo anay, dia izy niteny hoe nahaty misy olona fantatro izy fandaosika sakafo agny, dia nisakafo agny zay efatra niaraka an'ilay gendarme nitondra anay avy any. Efa natsona olona? Efa natsona dia miverina avy any anay tamin'ny valo rasaka teo fa niazo kapitaine Bruno hoe efa ato amin'ny Bruno fa afaka maka aty amin'izay nareo dia nakagny. Dia tao amin'izay zany teo akaiky foana izy, teo akaiky foana dia mipetraka teo anilako ohatry zao izy a, dia izy zay dia nikrisy tapika teo ilay izy dia tsy haiko hoe inona nahazo anazy. Inona ilay krisy nataony? Ohatra hoe zatra zava-nibely izy fa tonga dia nikrisy tapika na ohatry zao dia tambositra tapika dia nisy raha kely nivoaka kely avy nivavy na tamparaisy fotsy ohatr'izay. Miavy sakafo zany? Miavy ny sakafo. Olona fantatrareo, olona veza, ilay olona sakafonanareo? Olona vety ihany ka, eto. Sisy aretina mitaiza izy ka, sisy aretina mitaiza mihitsy izy. Fa ilay gendarme niaraka taminareo tena niara sakafo? Niara sakafo foana anay dia mifanakaiky foana anay. Inona ilay sakafo hoanina? Vary dia henan'omby ny lokanay. Mety manela andeha tamin'ny sakafo tana zany nareo? Mety sakafo tamin'izay? Zay fotsiny sakafo maraina nge nataonay e. Sakafo maraina dia nidrato amin'ny birao amin'izay dia mifanakaiky foana anay reo lahy. Fa ny tamana izy tsy fianakaviana? Tsisy nanino. Ilay toerana sakafoanana hôtely sa trano mitsotra? Hôtely gargotely ihany. Fatra lasopy reny dia misy vary hoany. Nentina teny amin'ny hôpitaly avy hatrany izy ka tany no tsy tana intsony ny ainy. Amin'ny tranga tahaka izao, tsy maintsy atao ny autopsie amantarana izay tena zavany tranga marina hoy ny eo anivon'ny Zandary. Ny fianakaviany akaiky dia niaraka taminy tamin'ny fotoana rehetra mialohany nanaovana fanadidiana rehetra dia afaka mahafantatra tsara manao na ny toe-pahasalamany. Ary ny heverina eto zany no heverina zay ho amarinina moa amin'ny alalan'ny autopsie resahana moa zany ho amarinina any amin'ny miandraikitra an'izany dia tsy misy ifandraisany resaka herisetra. Ny herisetra tianambary eto dia mety voakasika ve na ny tanany na sanatria amin'ny tova zay mety mitarika zany fahafatesana izany dia efa azo fatarina mielombe zany na jerena maso. Ary sanatria ve mety mihinana zavatra mety ho nahafaty izy zay le ilana indrindra le hoe atao le autopsie ary ny tao anivon'ny gendarmerie-pirenena mihitsy izay miandraikitra ny resaka fanadiadiana no mangataka an'izany ary ao anatin'ny fipetra raha teo moa zany amin'ny tranga toy izao. Androany no voalaza fa anatanterahana ny autopsie ahafantarana izay tena marina na tonga ny famoizana aina. Andrasana araka izany ny vokatra izay fitsiriana ataon'ny mpitsabo izay. Andrasana ihany koa ny toy ny fanadiadiana izay nambarany Zandary fa mitoy hatrany ahafahana mampiatra ny lalàna amin'ireo izay nandika izany sy ireo rehetra ny raitsy kombakomba taminy.
dia izay zany ny anaovany zandary ny razana fa asa mba tsy ho amelan'ny zandary sy ny mpitandro ny filaminana ihany koa ve amin'ny ankabeny ireo ataontsika hoe mpangalatra sy ny mpisandoka sy ny maro hafa mbola miodiody etsy sy eroa fa mandrava ny fifanarahana fiarovana amin'ny Frantsa sy ireo mpiara-miombonantoka Eropeana amin'ny fitondrana miaramila ao Mali araka ny fanambarana izy ireo omaly hatreto tsy mbola nisy ny fanehoan-kevitra nataony la Frantsa makasika izay fanapahan-kevitra izay fanadidiny eo amin'ny sariny France 24. Efa ela no nahina hitranga ny fandravana ny fifanarahana fiarovana amin'ny Frantsa sy Mali. Omaly nanao fanambarana ireo miaramila any an-toerana fa andrava ny fifanarahana fiarovana amin'ny Frantsa sy ireo mpiara-miombonantoka Eropeana amin'izy ireo. Nambarana ireo tompon'andraikitra fa efa miaratsy ny fifandraisana ara-tafika amin'ny Frantsay. Akoatra izay, misy ihany koa ny fandravana ireo fifanarahana hafa izay iarahana amin'ny tafika Frantsay, izay miady amin'ny jihadiste. Fanapahan-kevitra izay manaratsy ny fifandraisan'ny Mali amin'ireo firenena miarady aminy. Ny volana febroary lasa teo no efa nisy ny fanalana miaramila tany an-toerana, antony efa miaratsy ny fifandraisana amin'ny rototo. Raha iandro taoriny ny fanambarana nataony ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana, ny mba amerenany ireo miaramila ny fitantanana amin'ny sivily, izao fanapahan-kevitra no raisiny fanjakana maliana izao. Efa niaratsy ny fifandraisana eo amin'ny la Frantsa sy Bamako, taoriny ny fanonganam-panjakana faharoa atao Mali ny taona 2022. Hatreto tsy mbola misy ny fanambarana mahakasika ny fanapahan-kevitra no raisiny ireo fanjakana maliana izay nataony Paris. Tapitra hatreto ny fotoana iarahako aminao amin'ity ala ity, raha ny fandahana dia mbola maro no aroso anao eto amin'ny fitalavitra kolo. Isan'izany no horonan-tsary mitondra ny lohateny Fatal, horonan-tsary Amerikana nivoaka ny taona 2020 amby 2000 tany ho any izy io tafiditra anaty sokajy Frioler ireny. Na ny mpity izany manokana na ianao mpanaraka ny fitalavitra kolo asaina tsy hisaraka aminay veloma tompoko. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.